Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny MCTV. Andro manokana moa androany dia ny fankalazana ny fête des pères dia misy fandarana manokana arantsika amin'ireto dada mahafinaritra be reto. Izay saorana anareo sahady namaly miantso tsy iza fa i Zoky Anderson na i Zoky Rija ary Zoky Erzo. Ie dia manasa anao naraka ny fandarana hatrany farany fa tena tsara ity fandarantsika androany ity. Ie amin'izay mahafetindray ny androandro amin'izay dia miarahaba anareo iray rehetra amin'izao fankalazana izao dia miarahaba anareo ihany koa dia tonga soa amin'izao fandarana manokana izao. Misy fifampizarana betsaka moa fifampizarana eto dia isy fanontaniana maromaro dia atomboka ato amin'ny Zoky Anderson angamba fanontaniako voalohany hoe ianao moa efa mivahiny teto amin'ny MCTV ihany tamin'ny anatin'ny fandarana dada mivavaka dada miavaka dia nitantara ianao hoe 12 taona nitady zaza zao zany ianao efa dada dia ohatran'ny ahoana no niainan'ilay hoe 12 taona zany tsy nanan-janaka mbola tsy dada dia avy eo za zao ianao zao dada amin'izay dia inona zany mampiavaka an'ilay ianao dada amin'izao? Araba Zoana eo amin'ilay hoe lasa dada aloha tena hafa mihitsy ilay hoe dada satria taloha tamin'ny mbola tsisy zaza dia naniry hoe hanan-janaka dia zanak'olona nitsotsoana foana dia naniry hoe mba hisy zaza mitomany ao an-tokantrano mba hitsotso zaza fa rehefa tonga amin'izay ilay zaza tena mahafinaritra zany hoe manana zaza zany mahafinaritra zany hoe mitaiza zaza zany mahafinaritra tena misy fifaliana misy fiadanana tena tsy mbola niainana fifaliana ohatry zany ianao anatin'ny tokantranonao hoe elanela fa lasa dada ihany ity dia taiza zazakely atao anatin'ny tokantrano dia misy zaza mitomany atao anatin'ny tokantrano dia tena mahafinaritra tena mahafinaritra be le hoe lasa dada satria nirina nandritra ny taona maro nandritra ny 12 taona dia tanteraka amin'izay dia tena misaotra betsaka an' Jesosy tena tsy aiza isaorana an'Andriamanitra fa elanela fa lasa dada ihany moa amin'izao fotoana izao. Neny Zoky Anderson moa zany izay mbola kizy mbola trotrona mbola le afaka batabataina kely reny fa hitodika atao amin'ny Zoky Rija indray fanontaniako hoe nenao moa zany ny zanakao efa lehibe efa misy manana kara-panondro efa tsy le tezaina hoe trotrotrona sy ohatran'izany intsony dia inona zany mahasamihafa an'le fitaizana tamin'izy mbola kely sy le izy amin'izao ny amin'ny côté anao zany? Miarahaba ny Zoana dia miarahaba ny mpianakaviana rehetrarehetra dia miarahaba ihany koa mpanaraka ny MCTV dia ny amaliko ny Zoana amin'izay resaka izay dia manahirana tokoa no mitaiza tena manahirana no mitaiza satria mbola kely ny zaza dia mora kokoa no mitaiza zaza satria azonao tenenina izy raha mitomany amenao biscuit fa rehefa lehibe ny zaza dia manahirana satria efa manana saina fa manana kara-panondro efa manahirana mihitsy zany no mitaiza zaza satria efa matetika tsy voafehanao intsony ny zaza satria lasa manao izay tiany ataony ny zaza satria na miezaka ary ianao miteny azy dia nandray be famaliana satria efa mitrerona efa mitovy anao moa zany dia zany no mampanahirana an'ilay izy efa manahirana no mitaiza tsy mora fa hoe mbola kely ny zaza dia tsotsotra no mitaiza azy fa rehefa lehibe na zavatra tsara toren'ny ray aman-dreny raha hoe atoron'ny ray aman-dreny dia manahirana be satria tsy voarain'ilay izy satria tsy hainao rery ihany koa manabe azy fa lasa be azy ny fiarahamonina ihany koa ny zaza dia lasa manahirana be no mitaiza azy. Ia amin'izay hoe manahirana izay le mitaiza an'ilay zanaka zany dia inona zany vahaolana afaka ambazarainao amin'ireo raim-pianakaviana manaraka satria ny zanakao tô lasa nivoatarika eo mivavaka ihany nisy fiovana ihany teo amin'ny zanakao dia afaka ambazarainao amin'izareo ve hoe ohatran'ny ahoana zany ny atao mba hiainana an'izay fiovana izay koa? Ny fanabeazana moa zany dia tsy vitan'ilay hoe mitrerona satria efa nataon'ny tena ihany zany hoe mitrerona zany nampiasa ny herin'ny tena dia tsy mety zany le herin'ny tena fa soa ihany fa nisy an'Andriamanitra teo ihany koa moa vady miara-manohana zany fitezana ara-panasy ara-tsaina fa ny tena zava-dehibe zany dia Andriamanitra satria raha tsisy an'Andriamanitra dia tsy vita ny herin'ny tena le izy satria na ianao raha maha-olombelona anao any mety ho tafakasitanana mety lasa mamoaka teny tsy voahevitra ianao fa soa fa teo Andriamanitra dia Andriamanitra ny tantana sy ny vimbona ary nanoro ny lalana nentina mitezana azy satria raha tsy teo Andriamanitra dia tsy tonga any tany am-piangonana izy
satria tsy hainy mihitsy hoe manery azy hoe fa Andriamanitra no nanova azy. Dia teo ihany koa moa zany no fiovana lehibe zay tamiko satria rehefa niova dia niova ho azy izy afaka nanaraka ny anaty mivavaka. Ao anatin'izay hoe dada zay foana moa tsika raim-pianakaviana dia n'Andriamanitra milaza amin'ny Timoty voalohany toko faha 5:5 hoe fa raha misy iray izay tsy mamelona ny ankohonany dia ratsy manitsinino azy. Dia itodika eto amin'izao garçon fanontaniako hoe manahoana indray mahakasika an'izay hoe famelomana zanaka izay amin'izao fiainantsika izao lazaina hoe fiainana sarotra manahirana sy ohatrohatr'izany betsaka zany hoe ny fiainana fa ohatran'ny ao le dada mamelona zanaka zany amin'izao. Sotrabetsaka zokizoanany amin'ny fanontaniana eo amin'ilay hoe famelomana ny ankohonana. Teny aloha aty am-piandohana hoe tamin'ny taloha mbola tsy raim-pianakaviana dia ny tenako irery ary tamin'izay tsy velonako. Tamin'izany na vary mangatsiaka ary ny angatahana any amin'olona tena hoe tsy velona ny tena satria mbola célibataire dia tsy nanana an'i Jesosy tena. Fa nanomboka niditra tao amin'ny ankohonana amin'izay moa dia niditra raim-pianakaviana dia efa nandray an'i Jesosy. Dia eo amin'ilay hoe famelomana tena lasa hoe lasa mahavelona ilay izy konkoa moa adidy maharay-pianakaviana dia tsy maintsy atao moa hoe mahavelona ankohonana. Dia tamin'ny voalohany ampiasaina teny daholo ny teknika fa reraka teny ihany, fa rehefa tena nakinina tamin'i Jesosy ilay izy dia vita tsara dia lasa mahazo tsirony ary moa ianao zany mamelona an'ilay ankohonana. Dia misy ny adidy maro samihafa hoe mitady kosa ianao, ohatr'izany konko hoe tsy maintsy mandoa ekolazy ianao, tsy maintsy mitondra sakafo ianao, tsy maintsy malofa trano ianao. Betsaka ny zavatra tsy maintsy ilaina ny ao amin'ny tokantrano fa nakinina amin'i Jesosy ilay izy dia vita tsomatsara moa ilay izy dia sady mahazo aina tsara ianao. Tao anatin'izay teninao zay hoe misy teknika nampiasaina zany dia avy eo ianao nefa nyteny hoe nitaty dia lasa avita ihany ilay sady mahazo tsirony. Dia ohatran'ny misy olona zany manaraka misy raim-pianakaviana ahoana koa za mahazo tsirony zany nefa ny ianao sahirana be izy sahirana be mamelona ny vady aman-janaka. Dia mba afaka mba zarainao amin'ny zareo ve amin'ireo mpijery hoe ahoana zany le fomba atao le teknika entina amelomana ny ankohonana sady andresenao anatin'ny famelomana ny ankohonana. Taloha tena hoe niasa be, mifofotra be, mandeha maraina dia hariva vao miala any an-tsena hoe tena miasa be dia teo reraka ihany moa ny tena. Fa rehefa mivavaka dia nanjoso hatrany dia nakinina tamin'Andriamanitra. Dia araka ny tenin'Andriamanitra ihany kokoa moa amin'ny Matthieu 6:33 hoe fankatsao aloha ny fanjakana sy ny famarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Dia tenako moa mivarotra dia tamin'izay dia nanomboka niaina tamin'ilay tenin'Andriamanitra dia misy fotoana hidina aloha ilay tsena dia lasa manao asan'Andriamanitra. Dia misy fotoana hidina ny tsena dia lasa manao fibadikanina. Dia arakaraka ny nanidinao an'ilay tsena nefany dia voamela sa tahian'Andriamanitra dia lasa velona tsara ilay ankohonana. Dia teo konkoa ny aina tamin'ilay tenin'Andriamanitra hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia oka didika ka isaka mandeha zany ianao manao sana dia mahazo tenin'Andriamanitra dia lasa iainanao iny dia hoe adidin'Andriamanitra raha anaty fiainako ity fa tsy miankina amin'ilay asa ataoko ity dia lasa hoe tena velona tsara ilay ankohonana. Dia izay ilay teknika dia fankatsao aloha ny fanjakana sy ny famarinana dia mampirisika antsika hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana fa hanampy anao Jesosy amin'io zavatra ataonao io. Mifampitohy amin'izay any zokerso izay dia izy moa zany zany teo hoe misy fotoana manokana fotoana hivavahana manidy tsena dia hitodika tao aminao zoky Anderson fanontaniako hoe ianao ve zany tsy mahatsiaro hoe amin'ilay hoe dada dia efa mivavaka dia tsy ohatrany hoe voateritery be ve zany ianao rehefa mivavaka satria hoe misy tsy maintsy hoe misy fotoana zany ajanona kely ny asa dia ohatrany ahoana ianao mahakasika an'izay. Eo amin'ilay hoe manompo an'Andriamanitra dia hoe voateritery tena tsy voateritery ny manompo an'Andriamanitra fa taloha raha ny voatery fa mbola tsy nanompo an'Andriamanitra raha ny voatery. Raha fotoana tokony iarahana mivady aman-janaka dia miantso ny namana dia tsy maintsy mandeha ianao. Lany fotoana parivony andro mandeha misotro any, mandeha mijerijery baolina any, mandehandeha any dia mody ny hariva. Tena tany ary ny tena voatery
satria na vola ary tany lany foana tsisy tonga ao anatin'ny tokantrano tena lany sosoana any lany anaovana fiainana tsisy dikany any fa rehefa ato amin'Andriamanitra amin'izay tena tanteraka le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 8:36 hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia lasa manana fotoana ianao iarahana amin'ny vady aman-janaka, lasa manana fotoana hoe mba miaraka manao fety eo amin'ny vady aman-janaka, manana fotoana hoe mba miaraka mitsangatsangana kely, manana fotoana hoe mba miaraka mandeha mivavaka dia ao ary tena mena fiadanana zany dia mena tena hoe libra tanteraka ianao fa taloha ny eritseritra hoe nieritreretina hoe voafatotra zany mivavaka zany voateritery fa le olona le mbola taraiky any ary zao no tena tery fa ianao ato matsapa mihitsy hoe afaka tanteraka dia milamina tsara miaraka amin'ny Jesosy. Arak'izay nitantarainao zay teo izy okanao hoe misy fotoana taloha dia hoe fête des pères dia mandeha mivoaka mijery baolina miaraka misotrosotro mivoabokany dia hoe izay koa angamba no mahatonga an'ilay fête des pères tsy dia maresaka be noho ny fête des mères satria na le père tokony hanaovana fety ary ohatrany tsy ao an-trano akory dia lasa ny ankizy sy mama rehetra moa hanao an'ilay izy ao fa mahakasika an'izay hoe namana dia hitodika kely atao amin'ny zokirijy indray hoe lasa nanao ahoana zany fifandraisanao tamin'ny namanao rehefa taty aoriana ianao zao lasa mivavaka. Mamaly kely anao ngamba zay zoana amin'ilay fanontanianao mahakasika an'ilay namana satria namana zany zao taloha anisan'ny hoe namana dia namana koa anisan'ny tarika tao anatin'ny ratsy dia ny tena voatarika tao anatiny zany hoe fisosotroana araka ny tenen'ny Zoky Anderson teo iny hoe vady aman-janako ao an-trano ianao lasy ianao ary dia matsapa zany ianao te hiala amin'ilay izy fa tsy afaka dia ratsy le teo zany fandanana mivavaka dia na ianao le tenin'Andriamanitra araka ny tenen'ny Zoky Anderson teo hoe ratsy ny zanaka no anafaka rehefa ny zanaka no anafaka dia afaka tokoa ianareo dia tao anatin'ny fanaradian'Andriamanitra moa zany na afaka azy dia tsy dia hiverina tsony moa eo koa moa ny namana mialaala hoe ny tena mivavaka zany hoe nefa ny tenako na izy zana ny tenako manokana koa dia miezaka ihany koa za miala ny zareo satria efa tsy tiako hiverenana tsony ny lasako teo aloha dia za zany tsy mirarahana azy na olona tia izy na tsy tia satria ny namako akaiky voalohany aloha dia vadiko dia ny zanako reo aloha zany dia satria ireo any no voatarikako afaka manaradian'Andriamanitra misy ihany koa moa zany hoe ny tena tsy miezaka mihitsy ny tena hoe hiala amin'ny olona fa zay namana voataonao amin'ny Jesosy ihany dia efa namana koa zany. Tena betsaka moa izay afatra ny fampizarana izay tena taony hoe famelomana ny teknika hamelomana ny ankohonana atao ihany koa ny hoe lasa mahazo tsiro miaraka amin'ny ankohonana atao ihany koa hoe lasa tafiala tao anatin'ny naman-dratsy sady miala ihany koa dia any zao mety maro ireo mpianakaviana mbola maniry teo afaka te hiala amin'ireo namana any mety mbola lasa lanilany fotsiny ny volany rehefa hoe fête des pères androany dia mety zareo zao mety tsy ao an-trano akory izy fa mahita an'ity fifampizarantsika ity dia afaka mba mizara avy ianareo hoe inona zany afatra farany mba ampianareo amin'ireo ray mpianakaviana rehetra izay manaraka antsika atao fandaharana dia atongontsika atao amin'ny zokierizoary ny fifampizarana. Misaotra betsaka zokizoana dia misaotra antsika ekipa rehetra ihany koa ny afatro amin'ny ray mpianakaviana rehetra hoe tsy avelona ny ankohonanao zany mihitsy ianao mety hoe eo ihany io mety mody milamy io na anona fa tsy ilamy zany mihitsy io raha tsy mandray an'i Jesosy ianao dia ny afatro hoe tenin'Andriamanitra moa ny amaranako anazy hoe kosa ny tenin'Andriamanitra ao ny asan'ny apôstôly 16:30 hoe minoa Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao tsy avelona ny ankohonanao zany mihitsy ianao raha tsy mandray an'i Jesosy dia ianao aloha mila mandray an'i Jesosy ianao aloha mino an'i Jesosy raha hoe tianao ny ankohonanao tianao vadinao zanakao dia ianao le ray mpianakaviana mihitsy aloha mila mandray an'i Jesosy ianao le natao lohany ao an-tokantrano mihitsy aloha mila mandray an'i Jesosy zay ny afatry zokizoana. Saotra nina zokizoana dia ny afatra manaraka ao indray ho an'ny ray mpianakaviana dia tsy lamina zany ianao raha hitady fitiavana ianao
dia tsy ahita fitiavana zany ianao na aiza na ho aiza, tsy ahita filaminana izany ianao na ho aiza na ho aiza, afa-tsy ny fanantonana an'Andriamanitra rery ihany. Ary ny tena fitiavana lehibe voalohany indrindra dia ao amin'io ankohonanao io. Zany hoe raha tianao hisy fitiavana lehibe ao anatin'ny ankohonanao dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamody ao fiainanao dia ilamina ianao sy ny ankohonanao. Ny hafa-tsava-ty amiko indray ny ho an'ilay mpianakaviana tsirairay avy ny zavatra mahazo ilay mpianakaviana izay niainako taloha koa tena fatotra io, fatotra tena mamatotra ary tsy afaka izany io fa tsy manantona an'Andriamanitra ianao araka ny voalazan'izy roa lahy namako teo dia ny ampitako hoe manantona an'i Jesosy fa izy ihany ny afaka manafaka anao tahaka ny nanafahany anahy koa ny nanafahany anao aza menatra fa izany ray mpianakaviana manantona an'i Jesosy izany ny tena ray mpianakaviana fa izany nanamatorany devoly sy nanam-pepony devoly ny saitsika indrindrandrindra ny saiko hoe ohatrany tsy lehilahy ianao raha vao mivavaka fa izany lehilahy izany tena mivavaka mitondra ny ankonany mivavaka dia vavaka ho an'ny ray mpianakaviana izay manaraka an'izao fandaharana izao etỳ am-pamaranana. Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra nanafaka anahy, ilay Andriamanitra nanafaka an'ireto namako reto. Jesosy mangataka aminao amin'ity androandroany ity reo ndray mpianakaviana. Misy koa te ho afaka Jesosy, misy koa te hiala Jesosy, mbola voafatotra amin'ny fatorana. Ary amin'ny alalan'izao fotoana izao, amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao Jesosy, dia ianao koa mangy ny ray mpianakaviana tsirairay avy, ianao koa mangy ny foamam-panahy Jesosy raiso izy Jesosy Kristy Tompo ary tahaka nandraisanao anahy satria tsy Andriamanitra tsy manday ianao, Andriamanitra mitady mpanota hibebaka ianao. Raiso Jesosy Kristy Tompo ireo ray mpianakaviana izay mangetahetana ho afaka amin'izao fotoana izao ianao hanafaka anazy misaotra Jesosy ny amin'ny fandaharana, misaotra ny amin'izao fotoana izao. Aleluia, amen. Dia mankasitraka anareo telo mirahalahy izay nandalo teto amin'ny MCTV androany. Tena betsaka ny fifampizarana teto, mino fa maro be nareo ray mpianakaviana izay voakasika tao anatin'izay, nandray vahaolana, nandray fampaherezana, nandray hery ihany koa. Dia mbola manentana anareo ray mpianakaviana rehetra hoe mijanona ao an-trano, ankafizy ilay ankohonanao ao. Tena mifampizara fitiavanao fa izay ilay antony androandroany hoe fête des pères maharay anao. Dia manantena anao ihany koa hoe hisy fiovana ao an-tokantranonao dia mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandahana hatrany farany. Tahiny Jesosy. Tahiny Jesosy.